legiomana iona amin'Andriamanitra ao. Fandarana izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra matv isaky ny alahady maraina amin'ny 7 ora sy fefany, ary ny famerenana dia ny alarobia larobia amin'ny maraina amin'ny 2:20 atoandro. Laharana 720 tsika izao. Ampifaliana indray no iarabana antsika rehetrarehetra, ary ampitiavana feno ary ao anatin'ny fanetretena feno ihany koa no izarana ny teny ho amintsika tsirairay avy. Ny teny izay avy amin'ny Jesosy Kristy Tompo dia teny fiainana, teny manamasina, teny mamelombelona. Zao vaninandro iainantsika izao dia ao anatin'ny ataontsika hoe vaninandro sarotra. Ao anatin'izao vaninandro iainantsika izao le andro lazain'ny Paoly hoe andro mahory, tahaka ny voasoratra araky ny soratany ao amin'ny Timoty 2:7 hoe aoko fantatrao zao fa any aparany any dia isy andro mahory. Volana avril 2024 no andehanana zao fizarana zao amintsika, na amin'ny fahitalavitra moa zany na amin'ny fomba hafa ihany koa na eto Madagasikara ny ampitan-dranomasina rehetrarehetra any dia zay ny zavatra misy hoe andro mahory tsika izao. Toe-panahy tokony anao ahoantsika eo foana zany zavatra tena hoe tia napetraka amintsika hoe voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe mahasoa ny ten'Andriamanitra ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. Veriko ihany izay soratra rehetra no meny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ho fampianarana, ho fandraisan-dahatra, ho fampaherezana, ho fandraisan-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olom-bo fidin'Andriamanitra vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Toe-panahy tokony anao ahoana ary tsika amin'izao vaninandro iainantsika izao. Voalazan'ny Paoly ato amin'ity Timoty 2:7 ity hoe any aparany any dia isy andro mahory, dia lazainao le faritany eo zany hoe ohatry ny ahoana amin'izany andro mahory zany, amin'izany andro sarotra zany. Dia anisan'ny lazainy ato zao dia hoe ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavana, miteny ratsy, tsy manora isireny, tsy misaotra, tsy manaty izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahompo, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana, mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny toe-panahy, endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa nandany herina. Ireny koa izy dia alaviro. Iresaka zavatra vitsivitsika zany hoe toe-panahy tokony manao ahoana moa tsika raha te olona ankasitrahan'Andriamanitra, ary raha te ho isan'ny noakarina raha ho avy Jesosy Kristy any amin'ny raolanitra. Averiko aloha araky ny fampianarana rehetra hatramin'izay dia fahasoavana ny namonjenantsika tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare, fahasoavana ny namonjenantsika amin'ny finoana tsy avy amintsika zany fa fanomezan'Andriamanitra. Fa voalaza hoe miasa mitahotra sy ovitra mba hatateraka ny famonjena, hatateraka ny fanamasinana anareo. Tepoka anankiray tiana zaraina voalohany indrindra dia zao ny toe-po. Sambatra no madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Rehefa nitory teny Jesosy teny tendrombohitra dia zay anisan'ilay ao anatin'le fahasambarana maro ny teneniny dia ny teny izy hoe sambatra no madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Raha tsy madio am-po isika, na inona ataontsika eo, na inona asa ho ataontsika eo, na manahoana zavatra rehetrarehetra endrika ety ivelany, raha vao maloto io fotsika io dia mazava ny tenin'Andriamanitra tsy ahitan'Andriamanitra ianao, tsy ahitan'i Jesosy Kristy zao. Dikan'izay tsy ho tafiakatra ianao raha ho avy Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Zay mime mandiny tena kely dinio ny tenanao, na izaho na ianao samy mandiny tena, aiza ho aiza tsika manahoana ny fotsika raha apetraka eo anoloan'ny tenin'Andriamanitra. Sao dia mbola misy lolo-po any, sao dia mbola misy fankahalana olona any, sao dia mbola misy tsy famelana any. Ary izy famelana io dia miteraka zavatra be da be, miteraka aretina io, miteraka fahatezeran'Andriamanitra aminao io, miteraka fikorotanana maro io, ary miteraka zavatra manahirana be da be. Noho izany dia nio ny fonao, dia nio eto eo anatrehan'Andriamanitra. O Davida amin'ny Salamy 7:30 dia nio ao Andriamanitra ary fantariny foko. Izaho toetra fantaro ny eritreritro, izaho raha misy lalana mampahory ato amiko dia tario amin'ny lalana mandrakizay ahako. Samy andiny tena salamy zany tsika rehetrarehetra. Zavatra misy amin'izao fotoana dia ny ankamaroan'ny olona io voasoratra io hoe kirina, ny ankamaroan'ny olona mpanontolo fo,
ny akamaroan'olona dia tsy manam-pitiavana, be kritika, be fanakianana, be fanomezan-tsiny, be tondrotondro lava. Fa hoy Jesosy hoe alohany anesoranao ny sombika azo amin'ny mason'ny rahalanao, esory aloha ny andro eo aminao. Zava-dehibe zany tenen'i Jesosy zany e. Fa ny olona amin'izao fotoana tsy haiko hoe miainao anatin'le fahalalahana ve, miainao anatin'ny fahafahana amin'ny teny ve, de indraindray tsy mandinika, indraindray tsy mihevitra, fa etetim-po miteny, etetim-po manoratra, etetim-po maneho hevitra, ka zay zavatra voaka ny vava ihany ny manambarany ao am-po. Zao vaninandro zao iainantsika zao, tsika moa zany zao raha amin'izao vaninandro avril zao tapitra le resaka confinement amin'le coronavirus, tapitra le fitokanana zany nitoy andray mbola iarahantsika mahita. Fa ny zavatra misy dia zay le hoe fanomezan-tsiny, fanakianana, fankalana, fanenjehana, fitenenan-dratsy, le fo mihitsy ny maloto mahatonga an'izay. Ilaina ny maneho hevitra, fa maneho hevitra ampitiavana sy ampanajana. Ilaina ny maneho hevitra manoro fanatsarana ao anatin'ny fotony, ao anatin'ny fitiavana, ao anatin'ny fitiavana te-hanana ny tsara. Fa raha noho ny fankalana sy fitiavana sy manontolo-po be fotsiny, nefa milaza fa mpivavaka, milaza fa makany am-piangonana, milaza fa zanak'Andriamanitra, mila mandiny tena, dia miverina eo an-tongotry ny azo fijaliana, miverina eo an-tongotry Jesosy. Ray zay, tena hoe hanana an'izay foa madio zay. Raha manana lahelo amin'ny hafa ianao, raha tsy mamela ny heloko ny hafa ianao, makanisa eo an-tongotry Jesosy, atsapanao ny famelan-keloka nentin'i Jesosy. Fa raha vao tsapanao ny famelan-keloka nentin'i Jesosy, tsy havita hitahira alahelo aman'olona intsony ianao, fa amela ary ianao. Tsy havita ho mafo amin'ny hafa ianao, tsy havita hankahaly ianao, fa lasa ho ty ianao na dia ny fahavalonao aza. Rehefa expérimentenao zany famelan-keloka sy fitiavana natolotra Jesosy zany. Mahatonga ny olona anankiray tsy mamela heloka, mahatonga ny olona anankiray mbola mitahiry fatezerana, tsy voatopaka le fitiavan'i Jesosy izy, tsy voarakotry le fitiavan'i Jesosy izy. Fa raha voarakotry ny fitiavan'i Jesosy ianao, voatondraky ny rano be ny tenin'Andriamanitra ianao, tsy mijanonao fakofako-pahotana, fa tonga dia miala zany rehetrarehetra zany ary manam-pitiavana ianao. Hoy ny tenin'i Jesosy hoe mivavaha ho an'ny fahavalonareo mba ho tonga zanak'Andriamanitra ianareo. Tiava ny fahavalonareo, tiava zay manendrika anareo fa aza manozina, misaora zay manendrika anareo fa aza manozina. Zany ny tena zanak'Andriamanitra, izany ny toe-pony zanak'Andriamanitra. Ka eto dia testa mihitsy hoe manao testa mihitsy Jesosy amin'izao fotoana, manao tri Jesosy, mifiltre Jesosy hoe iza ny tena zanany ary iza ny saritsarin-janany, iza ny zazasary. Fa ny voa ary ny tokony toe-po ny zanak'Andriamanitra madio am-po, mandefitra, tia filaminana, mora lahatra. Jakoba dia nilaza ny fahendrena avy any ambony dia madio aloha, tia filaminana, mora lahatra, manaiky ny fandaminana. Zany ny toe-panahy ny zanak'Andriamanitra. Manarak'izay ny fahendrena avy any ambony, hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoka ny olona rehetrarehetra ho malay miteny, ho malay kitezitra, ho mora miaino. Zany koa ny toe-panahy tokony iainantsika, tokony hananantsika, miaino ny bitsiky ny fanahy, miaina ao anatin'ny fahalemem-panahy, miaina ao famonoana tena, miaina ao anatin'izay. Mifandray amin'izay ihany hoe toe-panahy tokony voalohany zany dia zay hoe madio am-po, amela ny heloka. Hoy Jesosy, raha vao tsy mamela ny heloko ny olona ianareo ny rainareo koa tsy amela ny heloka areo. Ka raha tsy mamela ny heloka ao ny rainao, dikan'izay tsy miditra ny fanjakany lanitra ianao, tsy isan'ny akariny ianao raha ho avy eny amin'raha ho lanitra Jesosy Kristy. Fa fahatezeran'Andriamanitra mitoetra aminao, ka raha tany ity tonga ny fotoana ialanao eto amin'ity tany ity dia tsy miditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao satria tsy voavela heloka. Tenin'Andriamanitra milaza an'izany raha tsy mamela ny heloko ny hafa ianareo, tsy mamela ny heloko ny olona ianareo, tsy mamela ny heloko izay mieloka taminareo ianareo, ny rainareo koa tsy amela ny heloka-reo. Masany zany teny zany, ary famarina ny tenin'Andriamanitra zany mila iverenantsika tsara. Dia eo anao zao mahatsiaro hoe ohatra mbola tezitra amin'ny ranona, ohatra mbola tsy faly amin'ny ranona, ohatra mbola manana alahelo amin'ny anina koa. Eto eo anatrehan'i Jesosy zany zao ankehitriny zao, anafahany ianao, hanadiovany ianao. Hoeto eo anatrehan'i Jesosy zany zao ankehitriny zao, atsapahanao fa ianao koa nge tokony ho tezitra aminao Andriamanitra, ianao koa nge tsy tokony ho faly aminao Jesosy, ianao koa nge tsy misy zay hahafaly sy afinaritra ao aminao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra atao amin'i Jesosy Kristy dia navelany ny heloka ao,
nafahany ianao, ny diovina ianao no amarinina ianao, ka raha ianao navela eloka, raha ianao no nafahana, raha ianao no diovina, ianao no amarinina, tsy manana zo ianao ankahala olona na tsy ho tia olona na isy tsy famelan-keloka, fa tonga dia avotsitra ao zany rehetrarehetra zany. Ary hoy matsy anao teo hoe rehefa tsapanao ny famelan-keloka nentin' Jesosy mora maivana aminao zany, satria hoy Jesosy hoe mora anziokako maivana ny entako. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia zao, aoka re mba hankasitraka aoka hankasitraka. Voasoratra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Any amin'ny Tesalonianina any no ahitantsika an'izay fa Tesalonianina voalohany toko fa 5 fa 17 misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Zay koa toena ataoko hoe toe-po tokony ananantsika amin'izao fotoana. Ny fanohatra amin'ny fisaorana masy dia zao monomonina. Ny fanohatra amin'ny fisaorana dia manome tsiny. Fanohatra amin'ny fisaorana dia tsy faly amin'ny zavatra misy. Io zavatra teneniko anao io, zavatra rehetrarehetra misy eto amin'izao tontolo izao, zavatra iainantsika, tsy misy zavatra mitranga eo raha tsy efa Jesosy no mipermettra azy. Tsy misy zavatra mitranga eo raha tsy efa Jesosy no mipermettra azy. Tsy misy zavatra mitranga eo raha tsy Jesosy no manaiky ny siny. Any fotomanina toko fahatelo any ianao dia mahita an'izay mihitsy hoe ny zavatra mitranga rehetra eo Andriamanitra manaiky ny siny. Fa ny tokony ataontsika ndao hiverina amin'Andriamanitra tsika, ndao hiverina amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Aza mimonomonina ry havako, fa ny fimonomonomana mampikatona ny lanitra aminao. Tsy hoe ny tsy fanomezanao fahafolo-karena no mampikatona ny lanitra, diso zany. Fa ny lanitra efa nisokatra rehefa maty eo amin'ny azy fijaliany Jesosy Kristy averiko ihany ao anatin'ity fandaharana ity, fa rovotra le rideau nampisaraka ny efitra masina indrindra amin'ny efitra masina. Rehefa ny maty Jesosy Kristy nandatsaka ny rany, maizana ny tany aman-danitra, nitritry io lamby io, ary rehefa nitritry io tsy nidy intsony. Misy mola manidy an'io indray dia mola miteny aminao hoe aloavina fa folo-karena, aloavo ny rakitra, aloavo zao rehetrarehetra zao mba ho tahina ianao. Tsia, mampidy ny lanitra dia ianao tsy mamela heloka. Mampidy ny lanitra dia ianao mimonomonina. Fa ny ankoatr'izay, ny mampidy ny lanitra dia ianao anaty fahotany. Zay dia izy. Fa raha ianao miaina ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra, miaina fahadiovam-po, miaina ao anatin'ny fankasitrahana, ankasitrahan'ny tompo ianao, misy empoka manitra entinao eo anatrehan'ny tompo. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe aoka isika fanatitra fisaorana. Ny tena fanatitra anie tsy resaka vola ny tena fanatitra anie tsy resaka materiel entiny fa afaka manome vola daholo ny olona, afaka manome materiel daholo, fa manahoana ny toe-po, manahoana ny toe-panahy, manahoana ny toe-tsaina, mankasitraka ve, mahay misaotra ve amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa zay ny ten'Andriamanitra hoe tena hoe vokatry ny molotra zay manaiky azy dia hanitra eo anatrehan'Andriamanitra zay. Noho izany le fimonomonomana mila esoriny, mila elany. Fa ny zavatra rehetrarehetra raha mitranga dia ny tompo mampisy azy. Na ny eritreretinao ary hoe zavatra ratsy na zavatra tsy mety aminao, zavatra tsy tianao, dia hoy izy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra. Fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Isaotra ianao amin'ny zavatra rehetrarehetra, hidery ianao, hankalaza ianao, tena ianao hoe isaorako tompo ianao ny amin'ny fandaminanao sy ny fandaharanao. Na mety tsy araka ny eritreritro azy, tsy araka ny zavatra noheveriko ary, tsy araka ny zavatra mety programmeko azy, ianao mahay manao ny zavatra rehetrarehetra. Hoy ny voasoratra amin'ny ten'Andriamanitra ny Isaia, miasa aho ka iza ny masakana. Ary koa ilay voasoratra amin'ny Salamo fa 9:7 hoe mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izao no Andriamanitra, manjaka amin'ny firenena rehetra ahako. Dia ty ampahery ianao ahako ianao zay voavintsika rehetrarehetra moa zany, voaviny ainan'ity resaka confinement amin'ny coronavirus ity. Mety tsy nandeha mihitsy ny asanao, ny activité anao nandritra izay fotoana zay, satria ny asa nitsahatra ny asa. Fa raha ao amin'ny Jesosy Kristy ianao aisaotra hoe zao ny fandaminana napetraka ny tompo. Romanina 9:7-20 dia manampy be hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Ndraindray rehefa zavatra mahafinaritra antsika ihany vao mifaly sy misaotra tsika. Ndraindray rehefa zavatra tiantsika ihany vao mifaly sy misaotra tsika. Fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Zavatra rehetrarehetra zany tsy isy tri zany, tsy isy filtre zany, fa ny rehetrarehetra mihitsy
ka rehefa ataon'ny tompo zay rehetra hoe mitsahatra aloha ny asa, mipetraka daholy aloha, tsy misy mifamezivezy a, tsy misy manao asa sy ny sisa zy ny ao an-danitra hoy Jesosy, aza manany amin'ny hoaninareo, aza manany amin'ny hotafianareo, aza manany amin'ny hosotroanareo. Ny jentilisa no mitady an'izany fatratra, fa fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo zany, fa katsao aloha ny fanjakany sy ny famarinana, anampy anareo zany. Misaora amin'ny zavatra rehetrarehetra, aoka ho feno fankasitrahany io molotra io. Tsy mety ny tenin'Andriamanitra hoy Jakoba hoe loharano ray ve, sady amoaka rano mamy no amoaka rano sira, anoty voaloboka eny amin'ny anoty aviavy eny amin'ny tsilo ve, anoty voaloboka eny amin'ny songosongo ve, fa ny voaloboka de mamoa voaloboka, ny aviavy de mamoa aviavy. Inona ny voa voakanao amin'izao fotoana zao? Ampaherezo ny tanana amin'ny ravoravo iny voasoratra, atanjao ny lohalika malemy ny voasoratra. So de mbola isan'le monmonina foana ianao, isan'le menomenina foana ianao, isan'le mizara tahotra amin'ny olona ianao, mizara kiviana amin'ny olona ianao, mampiseho hoavy mainty mampatahotra ianao. Hoavy mainty mampatahotra mihitsy raha tsy ao amin'i Jesosy Kristy, satria hoavy ny fahorim-be, hoavy ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ho azy zay miditra ao amin'i Jesosy Kristy fanantenana, fiainana, fifaliana. Ka iza ny misy ianao ao amin'le mampatanjaka, mampahery, mampirisika ve, ary mampiomana ny olona ihany koa. Misy matsy mbola milaza paradisy atao tany ihany, misy mbola milaza zavatra tena hoe fiainana tena mirindra sy milamina ihany, ary misy tena hoe rehefa midy ny trano, midy ny toeram-pivavahana, hitan-drareo indray ny fomba en ligne afahana maka vola, mame rakitra en ligne, ampafolo-karena en ligne, mame compte bancaire, mame an'izao rehetrarehetra zao. Ny toe-panahy fahatelo fifarana mony fotoana aorianao raha sitrapon'ny tompo mbola afaka toizana, aoka ny sainareo tsy amin'ny fitiavam-bola, fiamainina amin'izay anananareo. Tsy nitondra ninona iny tsika teto tany, tsy atondra ninona koa tsika raha hiala eto, fa raha manana hoanina sy ny hotafiantsika de aoka hianina amin'izay. Raha mitady mihoatra an'izay de fahotana. Voasoratra ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoe raha niarana maty tamin'ny Kristy nareo raha niarana levina tamin'ny Kristy nareo raha niarana tsangana tamin'ny Kristy nareo dia saino ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'ny Kristy. Saino ny zavatra any ambony fa tsy nety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo dia miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia iseho aminy koa isika ho voninahitr'Andriamanitra ny fiainantsika. Zavatra anankiray koa zany dia sahala amin'izay, tonga dia korotan'ny tompo anie zavatra eto amin'izao tontolo izao hoe korotan'ny tompo anie ny afera ao anatin'ny crise financière antsika, ao anaty crise économique anie antsika. Dia manahoana ny toe-ponao mifikitra amin'inona ianao? Mifikitra amin'inona ny ao anatinao? Mifikitra amin'ny vola ve? Mifikitra amin'ny matériel ve? Anjentilisa zany, an'izao tontolo izao zany. Fa raha zanak'Andriamanitra ianao dia mifikitra amin'ny Jesosy Kristy ny tananao. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia miorina eo ambony vatolampy ianao dia Jesosy Kristy. Raha zanak'Andriamanitra ianao dia miafina ambany volon'elatry ny tompo. Ny bourse zany nge tonga dia misute indray mandeha, tonga dia midina ambany dia ambany daholo ny sandam-bola rehetrarehetra. Mety fongana vetivety ny ao anaty compte ao anaty compte bancaire ao mety ho rava daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha ho rava zany raha ny orina tany ny finoanao dia rava koa ianao. Raha mihitsana zany dia mihitsana miaraka amin'izany koa ianao raha miorina tany ianao. Fa raha miorina amin'ny Jesosy Kristy ianao, na ho rava ary zany ianao tsy rava, na mihitsana ary zany ianao tsy mihitsana, raha mirodana ary zany ianao tsy mirodana, satria ianao lalana hafa mihitsy dia le lalany fanahinaina Jesosy Kristy, lalana sy famarinana ary fiainana. Satria ianao dia nifantoka tamin'ny fanjakan'ny lanitra sy ny mombamomba azy ianao fa tsy niorina tany. Tsy miteny hoe tsy ilaina ny asa, tsy miteny hoe tsy ilaina ny vola, tsy miteny hoe tsy ilaina ny fandrararana, ilaina zany, fa ny fonao miorina ao amin'i Jesosy, ny fonao mitoetra amin'i Jesosy Kristy, ny fonao dia manantena Jesosy ary sofinao ara-panahy dia efa aliana hoe aneno ve le tropetra apakaran'i Jesosy Kristy Fa raha ianao mbola misamboaravoara sy misavorovoro amin'ny haren'ny tany sy ny zavatra ny tany eto dia taraiky ianao dia adino eo ianao. Beta be mpanompon'Andriamanitra nefa mahataraiky ianao, mampatonga anao variana eto amin'ny tany sy ny zavatra ny tany sy ny zavatra rehetrarehetra. Zara miteny aminao, iraka solon'ny Kristy, taka an'Andriamanitra mampagataka ana aminao. Tsy miteny hoe manomeza rakitra, mameza vafolo-karena, manaova asa fanompoana, fa hoy hoe mihavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Mihavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mba hafahanao mandositra ny fahatezerana ho avy, mba hafahanao miala ny fahatezeran'Andriamanitra, mba hafahanao mandova ny any an-danitra ao amin'i Jesosy Kristy, lalana sy famarinana ary fiainana. Zay ihany ny vahaolana. Feziko ary le izy fa efa tapitra ny fotoana.
aoka ianao madio am-po fa raha tsy madio am-po anao tsy hitan'Andriamanitra. Aoka ianao feno fisaorana fa tsy monimonina iankasitraka amin'ny zavatra rehetra. Ary ny farany dia aoka ianao tsy hifikitra amin'ny zavatra eto tany tsy ho amin'ny fitiavam-bolona ny toe-tsainao fa hianina amin'izay anananao, fa isaina ny zavatra any ambony ianao fa ny ara-maty ianao ary ny fiainanao dia miara-miafina ao amin'i Jesosy Kristy. Ho tanterahantsika anie zany teny zany ho mpiaino-pakatontsika mba hazotsika fiainana, fahasoavana, fiadanana ho amintsika rehetra. Voninahitra dia ho an'i Jesosy Kristy irery ihany mandraparisaka indray veloma tompoko.